tale misahana ny fiahinany loza eo anivony BNGC andrewatoa Paulo Raulinarivo. Izy no vahintsika ao anatin'izao fandarana manokana izao andrewatoa tale tena miandrandra ny fanampiana ny any amin'iny distrika ny Ikongo manoloana nyty tazomoka ity manaona aloha ny ezaka efa vita atreto izay mety ny fitonam-panjakana. Misatranao na manam-panambazay tamin'izay fanontaniana zay araka ny hitatsika dia efa fandimidimy nanazava tamahainao manjery maro be ny tale général BNGC sy ireo tale maro zay misahana sehatra asa maro be ao amin'ny BNGC nanazava ny zava-misy satria ny ara-médical zany ny ara-pahasalamana dia tsy anjara lelo ny manazava azy fa raha ny coordination sy ny zavatra nisy ny ina ny action ina ny fanatao ina ny atao amin'izao fotoana zao ary ina ny mbola hatao dia izay no azo hazavaina satria manoloana amin'ny zavatra salamy reto dia efa manakaikaiky ny valanaretina ilay tazomoka any Kongo ary tsy Kongo rery ihany no atahorany ho tratran'izy io fa betsaka ireo distrika efa ahakena ka mila anaovana asa na asa prévention io na action anticipatoire fitenenan'ny vazaha azy zany hoe misy zavatra tokony atao mialoha mba hisorohana n'ilay tazo sy ilay aretina mamono mba tsy hanaka any amin'ny distrika maro satria commune maromaro ao Kongo ny tena voamafy amin'izy io amin'izao fotoana zao zany dia mandeha ny fitsaboana amin'izao fotoana zao dia mbola tohizana ny fitiliana amin'izao fotoana zao dia atao ny fanampiana ara-tsakafo satria hatramin'izay nisy ny tazomoka fa noho ny olona faharefoan'ny olona zay tsy ampy sakafo tsy ampy vitamine tsy ampy sokay dia lasa marefo ny olona dia lasa mora voa sy mora endason'ny fahafatesana rehefa tratran'ilay tazomoka ka izay nahatonga ny fitondram-panjakana nanao ezaka maro be efa tonga ny toerana ny sakafo efa tonga ny toerana ny fanafody efa nampiana ireo olombelona zay ao anatin'ny ministeran'ny fahasalamana ao koa ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera ao koa ny ministeran'ny mponina ao koa ny BNGC zay ahian'ny ministeran'ny intérieur raha hitatsika tsara tamin'ny fahitalavitra dia misy ministra efatra be zao no tongany amin'ny toerana mihitsy tao manakara ny CO ny centre opérationnel dia nafindra ny Kongo mba haninona mba hanakaiky ireo fokotany araka ny baiko ny fitondram-panjakana zay niarahana mivory tamin'ny premier ministre chef du gouvernement hoe tsy maintsy tratrarina hatrany amin'ny fokotany na dia ao zay zany rehetra zany dia tsy maintsy atao koa ny misaotra ireo tomponatoka mpiara-miombonatoka na arabola na ara-teknika partenaire technique et financier fitenenantsika azy satria hitatsika ny déploiement ataon'ny PAM ny déploiement ataon'ireo mpamatsy volatsika any toerana ihany koa no ONN amin'izao fotoana zao satria izy ireo no miahy ara-tsakafo any koa ny CPGI sy ireo zay tsy voatanisa miaraka amin'ireo volontaire zay manao ny asa ny tsitrapo zay isaorana manokana eto ihany koa dikan'izay zany efa miperaperaka tsara araka ny fiomanana atao isan-taona ny ady amin'ilay tazomoka fa kosa manao zavatra tsy zavatra tonga lavitra ty ambony tany ity dia misy zavatra hatsaraina isan'andro fa ny angatahana amintsika rehetra zany dia mitodika amin'ny vahoaka amin'izay ny tenako mitodika amin'ny Abandriboto sy Endrimboto any an-tanàna taloha zany Abandriboto amin'ny Endrimboto na dia tsy mandeha an-topitaly sika voan'ny tazomoka ka misotro manao tambavy fotsiny da afaka izy io fa amin'izao fotoana zao zany efa tsy afaka an'izay satria sika fa lasa vulnérable eo no zany lasa malemy sika da tsy maintsy misabo tsy maintsy mihinakatrapanafody tsy maintsy mitsindrona ary tsy maintsy mamonjy dokotera fa taloha moa zany sika manao play miatro no ny tanora hoe damatazaka Abandriboto amin'ny Endrimboto ino manomako somo avao raha ty dafaky any ay afa-tsy zay sasy satria mamono mahafaty ny tazomoka fa kosa azo soroina araka ny teneniko teo dia azo atao ny sabo anazy zay raiko fa ro magnarakaraky an'izay ry Abandriboto amin'ny Endrimboto lafa zaray zalahy moustikera ilay misy hoe fiarovany modomoka isika taka ndesy koa zalahy amoron-drano any hagnaratova fia na atao valana koa miaraka valany ganagana miaraka valany bisibisy fa ampiasao me tokony fampiasana azy an-tragno izy io matoa omeny fazaka matoa zarainy mpiaramonina atoka misika zany na ilay misy domoka io da tena hiarosika mimoka satria maro voa amin'izao fotoana zao indrindrandrindra mitodika amintsika
zay mananjanaka mbola kely. Marefo ny zaza madiniky, marefo gn'olo bevoky, marefo gn'olo fa nahazoazo tao. Raha tegna matazako to zay tratrangarety moka da mangovotry dignery. Ka noho zay zany efa manao ny tokony ataony fanjakana, tandao koa sika mba hanao zay manandrifa atsika. Manapaky lobolobo sy voatery teo fa tonga agny zao tany filamina marobe. Magnampy vahoaka sady mitandra filamina no manapaky lobolobo no mangala le rano mohandro satria le rano mohandro gn'agnakotodizany moka. Teneniko misika izy io sarotra ingadimy moka satria raha namboarina zanahary mitovy amitsika. Fa na izany nasy zany da tokony arahantsika be avao koa fepetra rehetra tedivy amizay azo moka zay fa eto de miantso ny fitondram-panjakana hapitombo hatrany ny zavatra atao rehetra. Tsara be zao no nataony ministère ny serasera sy ny kolotsaina zay nanao ny prévention, zay nanao ny communication communautaire mialoha amin'ny toerana zay mbola sy voa magnodidina ny Ikongo sy ny district hafa amin'ny lalan'ny DPVAT. Ireny zavatra saly amin'ireny zany nontsona hoe prévention sy ny action anticipatoire. Iaho koa zao de mba magnome sosokevitra avao koa ndao tonga de izaratsika lay misy fiarovamody amemoky etana mbo sy voa, e district mbola sy voa. Da tokony zarana sakafo avao koa me district mbo sy voa sy sisa amizay matanjaky gn'olo misy fiarovana. La misy manafody fanefitry zarainy fazaka, zarainy dokotera amitsika vahoaky da rambeso da telegny hatramy farany fa mahavoatsika eo raha 10 fanafody, 2 avao vatelo da aria kelo. Tsy mety zay fa mamitaky ngaitsika sika fa tokony tely aby 4 manafody. Afaka miteny koa sika tsy leviny vavononay fa rokaky ny balahazo miaraky katokatoky miaraky ny kazaha vavononay aleo hay sindromy. Fa misy sindro koa gnandesiny ministère ny fahasalamagny miaraky ny dokotera da aleo misindro raiky 2, 3 da samy vita tozay teleny 4 manafody igny. De mirary atsika mba sy ho azony tazomoka sasy de mirary sika rehetra mba hiara-fiasa hiara-hapitany vaovao ara-potoana ka de makasitraka tokola makaterina tokola. Iarahantsika mahalala fa nandritra ny andro fitsitsilasy zay ka ny Kongo de nisy resaka ny famezivezy mahakasika ny fahasalamana sy ny zava-misy ny Kongo. Izay eo amin'ny ministère ny fahasalamana tsy hoe tsy niaino akory na nody tsy nahita fa kosa tsy maintsy nanao fanadiadiana ary fanaraha-maso zay zavatra tena misy zay. Ary ankehitriny zay de hitondra fanazavana mahakasika an'izay resabe nandeha izay. Ny voalohany indrindra aloha de tsara tsika mahafantatra fa ny isan'ny mponina ny Kongo ao anatin'ny district ny Kongo de mahatratratra any amin'ny 2 hetsy. Any hoany zany mihoatra kely any amin'ny 9 sy 9 sy 2 hetsy any hoany. Zay indrindra no ahafahantsika miteny hoe raha ny tany tazomoka tamin'ny district ny Kongo oharina tamin'ny taona 2024 de nitombo teo amin'ny 720 isanjato ny fiakaran'izay tana tazomoka zay. Commune anankidimy ny tena voakasiky izy fa i Ambatofotsy moa zany ny tena no nisy mitranga ataontsika hoe mihoatra ny amin'ireo anankidimy commune voalaza reo. Na izany na zany ary nefa de efa manomboka midina ihany koa ny zava-misy ny trangana tazomoka sy ny tsy fanjarian-tsakafo amin'io commune Ambatofotsy io. Raha izay ara de ohatriny ahoana no fisehoan'ny antotanisy nanomboka tamin'ny 4 Jolay ka hatramin'ny maly 10 Jolay zany tao anatin'ny herinandro. Nanomboka tamin'ny 4 Jolay ka hatramin'ny 10 Jolay lasa teo de nitranga vao marina fa tazomoka dia 20 sy arivo. De araky ny lesahako teo misy ankizy notiliana tamin'ny tsy fanjarian-tsakafo de nahatratratra amin'ny 770 sy 300 ireo zaza notiliana ireo. De ny vokatr'izay fitiliana zay de nahitana tranga tsy fanjarian-tsakafo antonony 280 ary tranga tsy fanjarian-tsakafo lalipaka 520. De commune voalazako teo moa zany Ambatofotsy ny voalohany, Marimiandra, Ambolomadinika, Tolongona ary Ikongo ao amin'ny renivohitra. Io antotanisany jerevantsika io de atao anatin'ny herinandro. Fa kosany manomboka androany de isanandro no ivoahan'ny antotanisy fa tsy mitamba be herinandro. Mariako eto fa tao anatin'izay rehetrarehetra matona tafavoakana io de misy ny fiarahana amin'ny salay ny arahan'ny ministera rehetrarehetra, tsy ministera fahasalamana irery fa ny gouvernement iray manontolo.